ao amin'ny Lioka toko fa 12 ny andininy 10 riavana. Lioka 12 ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Amen. Nazovy no hanao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka. Le miteny ratsy hoe manao blasphème ny Fanahy Masina. Rehefa nandinika ny texte ny perikopy anankitelo riavana ka nahita nyty filazantsara momba ny fitenenana ratsy ny Fanahy Masina ity, de tena nazava hoe ity no antso ny fanahy, anyrahany fanahy, hoe zava-dehibe ho antsika fiangonana riavana mandinika indray. Zany hoe fitenenana ratsy ny Fanahy Masina izany, fa zany no hany ota tsy azahoana famelana riavana. Zay teny fanoherana an' Jesosy, fanoherana ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa zay miteny ratsy ny fanahy ho Jesosy tsy mba hahazo famelana. Ndraindray sika riavana rehefa miresaka amin'olona, misy olona fantatsika tsara, de manova fihetsika izy, manova fanao izy, tsy arak'le fanao ny ahafantarantsika azy. De latsabavy sika teny aminy, fa misy inona latsahan'ny Fanahy Masina nga. Zany fiteny zany riavana rehefa dinihana dia atao teny maneso, teny manivaiva, ary rany marina matetika le olona miteny an'izany hoe fa naninona nga ny latsahan'ny Fanahy Masina. Zany olona zany matetika tsy mino akory, zany hoe asan'ny Fanahy Masina zany. De aloha ajanony ny kivalavala ohatran'izany riavanao, aloha ajanona am'izay kivalavala ohatran'izany. Fa tataka ny ahoana ary zany lazain'i Jesosy eto hoe miteny ratsy ny Fanahy Masina zany. Raha lazaina amin'ny teny hafa le izy, teny tsotra avy hatrany de miteny amintsika de hoe aza manda ny Fanahy Masina, aza manda ny Fanahy Masina, aza manda ny Fanahy Masina, fa avery anao zany. Ny devolo manko riavana no manana io toetra hoe manda ny Fanahy Masina io, ary ny devolo manda ny Fanahy Masina de mitaona zay babony ihany koa ho amin'ny fandavana ny Fanahy Masina sy ny fiainana sy ny fahotana. Satria ny Fanahy Masina ny asany voalohany de mampian-keloka. Ary naperitreritra riavana tena ray aman-dreny be zay mpitoro teny, nanao hoe ty fandavana ny Fanahy Masina ity, ty fitenenana ratsy ny Fanahy Masina ity, de azo lazaina tsotra zao hoe fahotan'ny Satana, fahotan'I Satana. Koa ny afatra androany riavanao, ny afatra androany de azo fehezina tahak'izao hoe Tandremo
sao latsaka ao amin'ny fahotany Satana. Tandremo sao latsaka ao amin'ny fahotany Satana. Ny fahamarinana voalohany dia izao: ny olona tsy mahalala tsara ny fanahy masina no mety ho tratran'izany hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina izany. Ny olona tsy mahalala tsara ny fanahy masina no mety ho tratr'izany fitenenan-dratsy ny fanahy masina izany. Ary tena vitsy ry havana isika kristianina no mahalala ny fanahy masina. Ndeha jerena kely ny zavatra nitranga raha tonga tete tany Jesosy. Filipiana 2:2 dia milaza hoe nanana ny endrik'Andriamanitra izy, fa noho ny tonga tete tany izy dia tena hoe nataony nanam-pitoviana amin'ny olombelona. Izy nanana fitoviana tamin'Andriamanitra fa tonga nanam-pitoviana tamin'ny olombelona. Inona ny dikan'izany? Takona le mahandriamanitra azy. Tena Andriamanitra izy, tena olona izy, fa takona ho amintsika olombelona mandriamanitra azy. Ary nampianatra ihany ingenefa izy hoe ny ray ato amiko ary za ao amin'ny ray, fa tsy hitan'ny olona zany. Ary nampianatra ihany Jesosy hoe ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa, le asa rehetra nataon'i Jesosy reny. Ary azahoan'i Jesosy manatanteraka an'izany asany zany dia nomen'ny ray hery izy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary matetika isika raha ny matetika isika no mamaky ohatra ny eo amin'ny Lioka 4 hoe ary Jesosy fen'ny fanahy masina. Jesosy fen'ny fanahy masina. Inona moa no tiany Jesosy lazainy eto zany havana rehefa miteny izy hoe nazovo no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina tsy mba azo famelan-keloka. Ohatra miteny Jesosy hoe azoko ihany raha tsy takatra reo ny fampianarako ka mandray azy ho ny fahamarinana ianareo. Azoko ihany zany. Azoko ihany raha ny fanoharana ny parabola izay nampiasaiko mety tsy ho takatra reo. Azoko ihany ozy izy Jesosy. Azoko tsara koa fa mesy afa-karazana, mesy politika no nandrasana ro jiosy. Azoko zany ozy Jesosy. Ary tsarotsika fa na ny mpiray tampo tamin'i Jesosy raha tany am-boalohany tsy nino an Jesosy. Zany ny tolazain'i Jesosy eto. Fa zao kosa za nge tsy mitory fotsiny fa ny fahagagana, ny famantarana rehetra nataoko dia mbola fanambarana ny ray sy fanambarana ny tenako. Zay. Manambary Jesosy hoe zany fahazavan'izao tontolo izao ao amin'ny Jaona 5. Dia manao fahagagana izy manasitrana ao amin'ny Jaona 5 le lehilahy teraka tsamba. Mampianatra ozy izy dia manaprofo. Manambary Jesosy za no fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:10. Dia avy hatrany izy dia lasa mamoaka any Lazarosy avy eo am-pasana. Zany nge za ho Jesosy zany. Ary toa miteny Jesosy hoe mety tsy azonao reo ny fampianarako, fa le fahagagana nataoko ange dia tena hoe profo azo tsapahitanany, profo tsy azo laviny. Fa ianareo mihitsy ny tsy te halala. Ianareo mihitsy ny tsy te halala. Ary fantatrareo moa fa reny fahagagana ataoko ireny dia fahagagana ataon'ny raiko amin'ny alalan'ny fanahy masina.
ataon'ny raiko a amin'ny alalan'ny fanahy masina. Jaonina 1:2 tao hoe amoaka ny Lazarosy avy ao pasany Jesosy dia mivavaka izy hoe raha zange dia fantatro fa miaino amandrakariva ianao e. Reny fahagagana reny a valim-bavaka nataon'i Jesosy tamin'iray azahoany hery amin'ny alalan'ny fanahy masina anaovany an'ilay fahagagana. Asa 10:30 dia hoe Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanoso. Zany no ampahafantarany soratra masina antsika ry havana hoe ny fahagagana dia fahagagana ataon'ny fanahy masina. Profita maso fa mbola tsy taitra ihany, mbola tsy taitra ihany ianareo. Zay le hoe tsy mahalala ny fanahy masina. Sady tsy taitra ianareo izy Jesosy, sady tsy taitra ianareo no mora manadino. Asain'ny Tompo isika fiangonana amin'izao fotoana zao ry havanao. Asain'ny Tompo isika isaina mandrakariva ny fahagagana nataony mba hoe azahoantsika mifakazatra amin'ny fanahy masina. Asainy misaina mandrakariva amin'ny fahagagana isika fa isika mora manadino e. Ohatry ny mpianatra ao amin'ny Matteo 9:7 tsy tsaronareo ve ny mofo 5 ho an'ny 5 ka 4 arina moa no nangoninareo e. 9:10 na ny mofo 7 ho an'ny 4 ka 4 sobika moa no nangoninareo e. Adinonareo ve zany ry fiangonanao? Sainy mandrakariva zany dia tombo fahalalana ny fanahy masina ianao ifakazatra amin'ny fanahy masina ianao. Ary toy ny teny Jesosy hoe ka raha adinonareo ny fahagagana asehoko anareo, ahoana indray no fomba andreseko lahatra anareo amin'ny maizy ahy e. Ry havanao, tsy ny jentilisa no atahorana hiteny ratsy ny fanahy masina, fa za sy anao mitony teny ho kristianina no mety ho tafalatsaka amin'izany fahotan'ny Satana zany raha tsy mahalala marina fanahy masina. Fahamarinana faharoa dia izao, fa voalaza hoe ny ota amin'ny fanahy masina dia fandavana tanteraka ny asan'ny fanahy masina. Ny ota amin'ny fanahy masina dia fandavana tanteraka ny asan'ny fanahy masina ka manjary tsy mahay na afaka ino sy hibebaka ilay mpino. Ka manjary tsy mahay na afaka hino sy hibebaka ilay mpino tratran'izany no le fandavany fanahy masina. Manjary tsy ahay na afaka ino sy hibebaka intsony ilay mpino. Tsy misy olona ry havana ka hoe tsy tapitapitra izay dia mandatanteraka ny fanahy na ny asan'ny fanahy. Tsy misy olona hoe mifo maraina izy dia mitsangana avy eo mpandrina izy dia mandeha izy dia hoe lasa nandany fanahy. Non, tsy izay le fandehana. Zavatra miandalana io fandavana ny fanahy masina io. Zavatra miandalana zany fandavana azy zany. Ndenge tsika aka ny ohatra Farao dia efa nitenenin'ny Mosesy sy Arona ao amin'ny Exodosy 10:1 ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe zao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any anefitra. Alefaso ny oloko. Nanamafo Farao teo anatrehan'izany afatra izany ry havana. Ary vao maika nampitombony le fampanimpona
any zanak'Israely. Dina zavatra nitranga mbola niverina tamin'ny Farao ihany, taon'ny Farao ihany, Mosesy sy Arona. Fa zao tatsika amin'ny Exodosy 10 sy ny manaraka, mbola nanamafo ihany Farao. Izy zany eo anatre'ny afatra nanamafo. Inona ny zava-doza nitranga ato amin'ny Exodosy 7:7. Hoy Jehovah hoe, ary zaho hanamafy ny fon'ny Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay ataoko eo amin'ny tany Egiptiana. Za Jehovah hanamafy ny fon'ny Farao. Zany hoe Farao zay lazaina fa nanamafy ohatrany. Nefa rany Farao, Jehovah mihitsy no nanamafy ny fony. Jehovah mihitsy no nanamafy ny fony. Ry havanao, ohatra manazava tsara ty toetra ny Farao ty, tsy mitsahatra ny mitaona antsika ny fanahy masina, fa isika ny tsy miaina, fa isika manamafy ry havanao. Fa ny fanahy tsy mitsahatra ny mitaona. Eo am-piainona toriteny isika, miteny ny fanahy. Ianao nge zany resahany zany, fa tsy rarahanao. Sendra mamaky voatsarana fafy na mana isan'andro sika, dia mitaona antsika ny fanahy. Ndany ianao mifona, ndany ianao mifona amin'ny vadinao, ndany ianao mifona amin'ny zanakao, ndany ianao mifona amin'ny ray tam-po aminao. Fa tsy mihetsika ianao e. Mijery zavatra hafahafa ianao amin'ny télé, na sendra misy programa hafahafa tampoka amin'ny télé, dia fantatrao tsara fa hafahafa io. Lasa mitsangana ianao maka télécommande hanova programa, fa tsy mahova programa ianao, tsy manaiky tarihan'ny fanahy ianao. Tonga ny karamanao amin'ny faran'ny volana, manisa vola ianao, miteny aminao mifanahy hoe, ny ampafolon'io vola io nge, ka tsy anao tsy azonao kitihany, tsy azonao ampiasaina, anaovana zay fahafinaretanao mbola tsy mandofa folo-karena ihany ianao, etsetra. Mitarika ianao ny fanahy masina, hamonjy fivoriam-bavaka, hamonjy étude biblique. Fa Satana zay te handroboka anao amin'ny fahotany, mamboly sampona tampoka, pastera mahavariana mihitsy, fa efa saika ho avy mihitsy fa zao. Zay le izy. Raha ny marina ry havana, amin'izany rehetra zany, tsy manaiky fitarihan'ny fanahinao, satria voatontohina mombanao, voatontohina ny hevitrao, voatontohina ny conceptionnao momba ny finoana, voatontohina volanao. Zany mahatonga anao ohatran'izany. Ary mazava-dozan'izany ho anao nge zany, mazava-dozan'izany, lalana zany ho amin'ny fandavana tanteraka ny fanahy masina, lalana makany amin'ny fandavana tanteraka ny fanahy masina, izany izoranao zany. Ary azo antoka io lalana io fa mitondra anao ho any amin'ny fahotan'ny Satana ry havanao. Satria nahoana ho ianao? Ianao zay zatra manda ny fanahy masina ry havana. Mazava ho azy araka nefa voalaza teo hoe tsy mba manenina na malahelo amin'ny zavatra ataonao. Ianao zay zatra manda ny fitarihan'ny fanahy masina ry havana, dia tsy mahay manaika na mahalala intsony akory ny atao hoe marina sy diso, ny marina sy ny lainy. Tsy hainao intsony manavaka an'izany. Ary ianao efa zatra manda ny fitarihan'ny fanahy masina ry havana, tsy tonga saina mihitsy ianao zay mizotra amin'izany lalana zany, ny amin'izay efa hoe nanalaviranao
an'Andriamanitra tsy tonga saina amin'izany ianao. Ary rehefa zany ry havano, rehefa zany tahaka ny Farao zay tany am-boalohany aloha nanamafo, na dia nahita ny asan'Andriamanitra aza, na dia nandre ny fampitandreman'Andriamanitra aza, rehefa zany ianao hidian'Andriamanitra amin'izany tsy fanekena izany ianao hoe hidian'Andriamanitra amin'izany tsy fanekena zany ianao ry havano. Zany fampitandremana men'ny tombo antsika, tiany isika mba tsy hisy ho latsaka amin'izany fahotan'ny Satana zany ka lasa any fahaverezana. Hidian'Andriamanitra hoe hidian'Andriamanitra ry havano. Ary rehefa hidian'Andriamanitra ao ianao dia tsy maintsy ho jamba tanteraka, tsy maintsy ho jamba tanteraka. Ny olona tratry zao toe-po miteny ratsy ny fanahy mandany asan'Andriamanitra zao ry havana, dia mampatsiahy an'ity valana aretina hoe corona ty. Efa tena fantatsika tsara zao fa hoe anisan'ny symptômen'ny corona le hoe perte de goût amin'ny sakafo, dia malain-komana, kamo ny sakafo. Fantatsika rehetra zany. Fa tena zany mihitsy ange ny mahazo ny olona zay hoe mandasy miteny ratsy ny Fanahy Masina e. Tsy tia hanina intsony izy, tsy tia hanina intsony izy. Dia le tenin'Andriamanitra intsenjera ao Matthieu 4:4 hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa zay teny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Inona e? Hitan'le Baiboly, manana Baiboly tsara tarehy izy. Fa ohatran'le olona tratrany corona ara-panahy ry havana. Dia hoe tsy tia hanina intsony izy satria fatra-pandan'ny Fanahy Masina, na dia fatany tsara aza hoe zany no mahavelona. Io teny zay tsy hananany goût io, tsy ahitany tsirony sy mahasarika azy io, tokony isakafoanana. Ary dia tonga le fitenenana hoe ny vokatra zany dia maty fanahy, mbola velona izy. Ary no tsara ny toyany ry havana, anatin'izao situation analavirany an'Andriamanitra izao, ka nidian'Andriamanitra azy ao amin'izany hoe fanamafisam-po zany, dia hiamaizina hatrany ny sainy. Ka normalina satria maninona? Fanahy Masina ange no manome fahazavan-tsainy. Hiamaizina hatrany ny sainy dia tsy hianavaka intsony izy ny tsara sy ny ratsy, ny marina sy ny lainga. Ary normalina be raha manoatra reto fariseo reto, afangarony Andriamanitra sy ny devoly. Normalina be zany ry havana. Zay le olona latsaka amin'ny fahotan'ny Satana. Ary ampitandremina isika amin'izao andro an'izao. Tsy misy olona hoe potozay dia latsaka amin'izany hoe fandavana fitenenany ratsy ny fanahy zany, fa zavatra miandalana zany. Fahamarinana fahatelo farany dia zao: ka ahoana no atao e? Valiny ndao hifampivavaka, ndao isika fiangonana hifampivavaka, ary atomboy ao amin'ny ankonana izany, aoka ny ankonana hifampivavaka ry havana. Ary ianao manapa-kevitra hoe hifampivavaka zany ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ankonana. Fa raha tsy manao zany ianao amin'ny ankonana araka le mazatra, tsy hinao hoe hivavaka any am-piangonana zany ianao. Dia fantatra mihitsy hoe ny Fanahy Masina no mitarika anao ho amin'izany. Zay le fahamarinana fahatelo.
ndao hifampivavaka, ndao hifampivavaka ry havana. Inona le antombavaka, inona le antombavaka. Ary mahagaga fa ty antombavaka ty de tsinontsika fiangonana isan'Alahady. Ny antombavaka de hoe ray io manafanay amin'ny ratsy, manafanay amin'ny ratsy. Fampivavaka sika mba tsy hisy ho latsaka ao anatin'izany hoe fahotan'ny Satana izany ry havana. Fa zay olona latsaka eo araka ny tenin Jesosy, tsy tafahalao izy ary tsy tonga saina akory izy hoe tokony hiala ao. Fampivavaka isika mba tsy ho latsaka amin'ny fahotan'ny Satana. Zava-doza zany. Evitantsika ny tantaran'ny Farao, tantara akaiky kokoa satria amin'ny testamenta vaovao, Jodasy latsaka tao amin'izany fahotan'ny Satana zany. Fiafaran'ny Farao latsaka tao anaty fahotan'ny Satana, fahafatesana sy fandringanana aloavina farisena. Ny faran'ny Jodasy fahafatesana famonoana tena. Zay le olona latsaka amin'le fahotan'ny Satana. Ndao sika hifampivavaka mba hoe tsy hisy ho latsaka amin'ny fahotan'ny Satana zany. Ary ndeha isika hivavaka ho an'izay olona hoe fantatsika miariary fa tafalatsaka ao anaty zany fahotan'ny Satana zany. Mba ho afahan'Andriamanitra. Jesosy Petera hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra, efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana. Io olona latsaka ao anaty fahotan'ny Satana io tsy manana eritreritra ny bebaka izany araka ny efa voalaza teo. Fa isika mahita azy, isika tarihan'ny Fanahy Masina no hiteny amin'Andriamanitra hoe raha io afao amin'ny fahotan'ny Satana io izy. Ary araka ny tenin'i Petera hoe iza moa no asakana an'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 12. Zay ny zavatra voalohany hoe concrètement ndao hifampivavaka. Ary faharoa ry havana, satria efa nampitandremina isika, satria efa nampitandremina mazava isika, okany tsirairay tsy hanamaivana intsony sy fampitandremana ataon'ny Fanahy Masina. Okany tsirairay tsy hanamaivana intsony fampitandremana ataon'ny Fanahy Masina. Raha ny tantaran'ny Farao ny jerena, zavatra mety mpahazo tsiny anke ny trange. Efa nyteneny hoe Mosesy sy Arona. Mosesy sy Arona tamin'io fotoana io anisan'ny andevon'ny Farao tany Egypta. De indraindray olona everitsika hoe andevo, indraindray olona everitsika hoe ambany, ka de hoe tsy rototra isika eo anatrehan'le fampitandremana. De isika ry havana tsy hanamaivana fampitandremana Fanahy Masina. Okizay ty fitenena raha ianona indray na raha ianona aloha mitory filazantsara amiko na mabebaka ahako de c'est pas la peine. Zay le izy. Ary ny tantaran'ny Farao ihany, zay le aokitsika ho mailo, tsy hanamaivana fampitandremana Fanahy Masina sy am'izay olona ampiasaina. Mosesy sy Arona ange azo lazaina hoe fahavalon'ny Farao indraindray le fahavalonao zava-misy zany no ampiasain'Andriamanitra no fitaovana irahan'ny Fanahy Masina ampibebaka anao. Misaotra ny tombo isika ry havana, misaotra ny tombo isika ny amin'ny fampitandremana. Engane isika reto tsy hisy ho tratra miteny ratsy ny fanahy, ary ny tompo hiaro antsika tsy ho tafalatsaka
amin'izany fahotany Satana izany. Ho aminao ny fahasoavan'ny Tompo ary ho an'Andriamanitra voninahitra.